Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra ara-ny antsotoa misaotra anao zahay fa nahatratra ity andro farany amin'ny volana ity, izay namelombelomanao anay sy nitehirizanao ary nitezanao anay handroso amin'ny finoana mandrakariva. Misaotra anao zahay nohony amin'ity farany herinandro izay anavoazanay ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao Andriamanitra. Ary misaotra anao zay nohony amin'ny teninao izay omenao anay isan'andro, ivelomanay, iainanay, andehananay araka ny sitraponao. Dia hazavao amin'ny alalan'ny fanenao masina ary ny teninao hitoetra-petsaka ty anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ny bokin'ny Nehemia toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 17 ry havako, mofinaina voalahatra ho antsika anio. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nitaraina mafy ny lehilahy sy ny vadiny ny amin'ny jiosy rahalahiny, fa nisy nanao hoe maro izahay mba amin'ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy, koa tahahazo vary izahay mba hohaninay hivelomanay. Ary nisy koa nanao hoe ny taninay sy ny tanim-boalobokay ary ny tranonay dia efa nataonay antoka, koa tahahazo vary izahay noho ny mosary. Ary nisy koa indray nanao hoe efa nisambola izahay handoavanay ny hetra ny mpanjaka sy ny taninay sy ny tanim-boalobokay no nataonay antoka, kanefa mba tahaka ny nofin'ny rahalahinay ihany ny nofinay, ary tahaka ny zanany ihany ny zanakay. Fa na dia izany aza, indreo izahay manetry ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy ho andevo, ary ny sasany amin'ny zanakay vavy dia efa andevo rahateo. Nefa tsy nanan-koento manavitra azy izahay, satria lasa ny sasany ny taninay sy ny tanim-boalobokay. Dia tezitra indrindra aho raha nahare ny fitarainany sy izany teny izany, ary nihevitra tao am-poko aho, ka dia nananatra mafy ny manakaja sy ny mpanapaka ka nanao taminy hoe samy mampanana zavatra amin'ny rahalahinareo avy ianareo, dia nanendry fiangonan-dehibe aho hitsara azy. Ary hoy izao taminy: izahay araka izay tratry ny nanananay dia efa nanavitra ny jiosy rahalahinay, izay efa namidy tamin'ny jentilisa, fa ianareo kosa moa hivarotra ny rahalahinareo va? Ka hamidy aminay va izy? Dia sina izy fa tsy hitany izay havaliny. Ary hoy koa aho: tsy tsara izao ataonareo izao, moa tsy tokony handeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitsika va ianareo noho ny fanaratsian'ny jentilisa fahavalontsika? Izaho sy ny rahalahiko ary ny zatoviko efa nampanana vola sy vary taminy, koa masiana ianareo, aoka re hafoitsika izany trosa izany? Eny, masiana ianareo, ampodio aminy anio ihany ny taniny sy ny tanim-boalobony sy ny tanin'ny olivany sy ny tranony sy ny ampahazatony vola sy ny vary ary ny divay sy ny dilolo izay nampisambononareo azy. Dia hoy ireo: eny, ampodianay izany, ka tsy haka na inona aminy izahay, fa hanao araka izay lazainao. Dia niantso ny mpisorona aho ka nampianiana ireo hanao araka izany teny izany, sady nanakopakopaka ny lambako teo am-pofoko aho ka nanao hoe ho tahaka izany anie no hanakopahan'Andriamanitra ny olona rehetra izay tsy mahatanteraka izany teny izany, hiala amin'ny tranony sy ny vokatry ny asany. Eny, hakopaka ka ho fohanana tahaka izany anie izy. Ary ny fiangonana rehetra nanao hoe amen, sady nideran'i Jehova izy, ary dia nanao araka izany teny izany ny olona. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, ity mofinaina ity dia tafiditra indrindra tao anatin'ny fanarenana ny firenen'i Israely, tao aoriana ny fahababoana
tany Babilôna izay notariany Nehemia gouvernoura. Raha marina kokoa ny tazantsika eto amin'ity mofinainy ity dia fanarenany ara-tsosialy ny fiainan'ny mponina. Ny jodany marimarina kokoa taorianan'izany fahababoana izany, ary dia mitarika sy mampianatra i Nehemia gouvernoura ny amin'izay hanomezana lanja bebe kokoa ny hasin'ny firalahiana, ny hasin'ny mahampirahalahy, ny fifampitondrany ny mpirahalahy. Zany ary riavako no andeha ho jerentsika eto amin'ity mofinaina ity, ny fifampitondrany ny mpirahalahy. Voalohany, ny fifampitondrany ny mpirahalahy dia ho tahaka ny rahalahy mifampitsinjo, rahalahy mifampitsinjo. Eto zany dia mibanjina kokoa amin'ny samy mpiray tanindrazana, samy jiosy, samy taranaka voafidy, izay misy apahany amin'izy ireo tojo fahasahiranana, tafalatsaka lalina ao anatin'ny tsy fisikanina, ny tsy fanjarian-tsakafo na ny mosary lalina ho ny voalazantsika eto. Fa eo amin'ny kilany kosa dia misy apahany amin'ireo rahalahy ireo ihany izay manararaotra fahefana, manapatra fahefana, ary tonga amin'ny fandrobahana amin'ny fomba mivantana na akolaka ny fananany madinika mihitsy. Hitantsika eto fa misy amin'ireto rahalahy madinika ireto no efa misotro ny aleko maty mihitsy, mivaro tena ho andevo, mivaro janaka ho andevo, mivaro mpananana, mivarotra ny tany sy ny trano, ny tanim-boaloboka ho atao antoka ny amin'izay hohanina, ny amin'izay hohanina noho ny afitsoko ny mosary. Eo anatrehan'izany indrindra riavako malala no antso ataon'ny Nehemia, antso ho amin'ny fifampitsonjovana, antso ho amin'ny fifampijerena amin'ny mahasamy mpiray tanindrazana, antso ho amin'ny fanomezana lanja ny rahalahy, lay tena iray, lay aina iray, lay miombi-piainana amin'ny mahasamy taranaka iray. Antsona hifampitsinjo ka hanolotra izay hohanina araka izay hita eto. Hanolotra amin'ireo rahalahy madinika ny anjara hanina sahaza ho azy. Riavako malala ao amin'ny tompo, ny antsoina hoe rahalahy dia tsy izay manararaotra na mamono na manisy ratsy ny mitovy aminy akory, fa izay mitsinjo azy, manome izay hivelomany, manolotra ny aina ho an'izy ireny. Tsaroantsika tsara i Jesosy Kristy nampianatra fa ny teny hoe nazovo ny manome hoy izy, na dia rano mangatsiaka eran'ny kapoaka ihany aza ho an'ny reny madinika ireny dia tsy ho very ny valim-pitiny. Ary Jesosy ihany no efa nanambara fa izay nataonareo amin'ireo rahalahy kely indrindra ireo izy no efa nataonareo tamiko ihany koa. Mifampitsinjo, zany no fiainan'ny mpirahalahy, tsy misy fanararaotana ary mihevitra ny hafa mandrakariva. Mifanandrify indrindra riavako izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny toe-javatra iainantsika ankehitriny, fa indre misy ireo mpiray tanindrazana amintsika, misy ireo izay aina iray, tena iray, malagasy toa antsika tafalatsaka ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo lalina, ao anatin'ny mosary, ireo izay tratry ny kere any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Riavako malala, antso amin'ny fifampitsonjovana no ataon'ny tenin'Andriamanitra. Antso tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe
mampalahelo izy ireny ka de mitsetsetra fotsiny. Antso tsy ny amin'izay ahafahantsika mitondram-bavaka azy ireny fotsiny, de mitondram-bavaka de mahatsiaro am-bavaka andao entinam-bavaka fa mampalahelo izy. Tsy ho amin'izany fotsiny ry havako no antso ny tenin'Andriamanitra, fa ny amin'ny famadihana izany ho asa amin'ny maha-ratsan-tanan'Andriamanitra tsika pino, ny amin'ny mahasolo tenan'Andriamanitra tsika ka amin'ny alalantsika no hanoanana sy hanomezana. Inona no azony tanantsika tao? Inona no azony hoenti-manana ho atao ho amin'ny ifampitonjovana reny rahalahy tratry ny hanoanana ireny? Antso amin'ny famadihana asa, zany no ilaina ankehitriny. Tsy tsetsetra, tsy fihetsem-po, fa tolo-tanana. Ka de Samiry manolotra zay azony atao. Efa nisy ny antso nataon'ny foibe FJKM ho amin'izany. Ny famalian' izany antso zany amin'ny alalan'izay azonao atao amin'izay eo ampelantananao no andrasan'ny tenin'Andriamanitra aminao ihany koa. Ny fanatanterahetsika, ny fifampitonjovana dia amin'ny famadihan'izany amin'ny fomba hita maso, anambarana fa miaino sy manaraka ny tenin'Andriamanitra isika. Ny fifampitondran'ny mpirahalahy dia ahitana sy anasongadinana ny rahalahy mifampitsinjo. Fa ny zavatra faharoa hitantsika eto ihany koa dia ny hoe ny fifampitondran'ny mpirahalahy dia ahatarafana ny rahalahy mifamindra fo. Rahalahy mifamindra fo. Manomboka amin'ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy faha-13 no ahitantsika taratra ny lanja sy ny mahazava-dehibe izany famindram-po izany. Ny antsoina hoe mifamindra fo eto dia ireo izay mitarika ny rahalahy hatahotra an'Andriamanitra Israely, na ihany koa raha tianao hitarika ireo jiosy hiala amin'ny fomba ny jentilisa. Zany no ambarany andininy fahasivy. Manao hoe tsy tsara zao ataonareo izao, moa tsy tokony handeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra va ianareo noho ny fanaratsian'ny jentilisa fahavalo? Miroso amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, miala amin'ny fomba ny jentilisa. Ary rehefa jerenao manahoana ny fomba an'Andriamanitra mahakasika amin'ny famindram-po, dia tonga hatrany amin'ny famafana ny trosa, famafana ny sazy, tonga hatrany amin'ny taom-panafahana mihitsy zany. Arak'izay hitantsika eo amin'ny andininy fahafolo, izao sy ny rahalahiko ary ny zatoviko efa nampanana vola sy vary tamiko, koa masina ianareo, aoka re hafoitsika izany trosa izany. Masina ianareo, ampodio amin'ny any ny taniny sy ny tanim-bolobony sy ny tanin'ny olivany sy ny tranony sy ny ampahazato ny vola sy ny vary ary ny divay sy ny dililio izay nampisamborinareo. Ny antsoina hoe mifamindra fo dia tonga hatramin'ny famafana sazy, famafana trosa, ary azontsika ambara amin'ny voambolana kristianina hoe famelan-keloka. Ny rahalahy ry havako dia miaina ao anatin'ny famelan-keloka araka ny fampianaran'i Jesoa manao hoe impiry moa no tokony hanotahan'ny rahalahiko amiko mba hamelako azy indray? Dia hoy Jesoa tsy ataoko hoe hatramin'ny 7 fa hatramin'ny 70. Ny fiainana ny famelan-keloka amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fifandraisana amin'ny rahalahy izay tena iray aminao, izany no antson'ny tenin'Andriamanitra. Ary izany lalàna ny famindram-po izany dia tsy izay tonon'ny vava fotsiny, fa tonga mihitsy amin'ny firosoana ho amin'ny fianianana na ny fanekena mihitsy zany, araka ny andininy 12 izay nataon'ny Nehemia dia ny amin'ny ny antso ny mpisorona hampianiana
na hanao ireo vahoaka ireo hanao fanekena ny am'izay famondram-po sy famelan-keloka izany. Am'izany re avako malala dia tsy fombafomba akory lay fianoanana fa fanehoana fa Andriamanitra ny vavolombelona, ary zany natonga Nehemia nanakopaka ny lamba teo aminy anambarana fa tsy izao Nehemia amin'ny maha-governora akory no hitsara anareo, fa Andriamanitra no vavolombelona, Andriamanitra no mahita, Andriamanitra no mitsara ny amin'izay fanarahana na tsia, ny amin'izay fanekena na tsia, ny amin'izay fanatanterahana na tsia, na ny fivadiana ny amin'ny fanekena izay atao. Ry havako malala ao amin'ny tompo, zao andro iainantsika izao no antsoina hoe fotoanan'ny famondram-po. Fotoanan'ny famondram-po fa tsy sanatria hiazakazaka amin'ny toetrany jentilisa, hanana fo-lentika na fahatezerana na fahavinirana maharitra sanatria. Indrindra ny amin'izay hitarian'ny soratra masina antsika, ho tiana de ny fahavalo azy, maika fa ny rahalahy, ny mpiara-monina, ny mpiara-mivavaka, ny mpiray-tam-po, ny amin'izay tena iray ao amin'ny tompo de entsoiny ny tenin'Andriamanitra antsika hanana izany fiainan'ny famondram-po sy famelan-keloka izany. Antsoin'ny soratra masina ary isika ankehitriny ry havako, anao zava-dehibe ny lafiny fanahy, anasongadina sy ampirindra ny fiainam-piaramonina. Ho fiainam-piaramonina tsy misy rahorao, ho fiainam-piaramonina tsara rindra, ho fiainam-piaramonina mifanaja no hitantsika raha toy isika ka mifampitsinjo sy mifamela heloka ary ho olon'ny famondram-po. Zany raha teo no ahafantarana fa mpianatry Kristy isika araka ny fampianaran'ny Kristy antsika raha teo. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesoa dia mbola velom-pisaorana anao zahay fa dingana tena irosoanay amin'ny finoana masina, ny amin'izay hitsonjovanay sy fampitsonjovanay ny fiainan'ny mpirahalahy, ny fiainan'ny mpiara-monina, ny fiainan'ny mpiara-belona, ny fiainan'ny mpiara-mivavaka aminay. Anjakan'ny fifanomezan-tanana sy ny fifamelana amin'ny lafiny rehetra n'izany. Dia indray ary ankehitriny mivavaka aminao ny amin'ireo rahalahy izay tratra ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny hanoanana. Tompo indray vonina hanolotra ny avy amin'izay anananay, ny avy amin'izay efa nomenao anay, anoloranay ho azy ireny, ary ianao Jesoa no ampahery sy tsinjo ireny fa olonao ihany koa izy ireny. Vavaka izay tompo ankehitriny ho an'ny mpiray tanindrazana rehetra, hahatsiaro hifampitsinjo sy hifampizara ny amin'izay harena nomenao any taninay, ny amin'ny fitantanana madio sy mangarahara ara-draviny sy amin'ny fahamarinana ny harenao Andriamanitra ho an'ny taninay. Ataonay amin'ny anaran'i Jesoa zany vavaka izany, ho anao ny tera sy ny laza ny voninahitra. Amen.